Tominatran tompoko lahy sy tompoko vavy no hiantrano ny fandarina fantaro ao an-tokantranonao amin'izao ora sy fotoana izao. Eto dia manasanao izay hanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy ho any amin'ny commune Mahireza iny isika district Anambohidratrimo. Andeha ary ho arao avy hatrany ny fanadihadiana. Commune tsy lavitra ny renivohitra ny misy ny commune Mahireza. 12 kilometatra miala avy eo Alakamisy ny Fenoarivo. Commune tsy azo lazaina ho lavitra saingy ny faratsy ny lalana dia sarotra nefa mezivezen'ny mponina. Raha ara-tantara dia misionera vahiny namorona ny anarana hoe Mahireza noho ny fahitan'izy ireo fa mamy ny fiarahana teto ka nahatonga ny fampahirezana ho an'ny vahoaka. Ireo misionera ireo arak'izany namorona ny fiangonana protestanta ny taona 1990 ka nahatonga ihany koa ny anarana hoe Mahireza. Atambo kosa no anarana nentany tany aloha mialohana ny Vanazo Mahireza. Tsy ny fiangonana ihany namboarin'ireo misionera ireo fa teo ihany koa ny fananganana sekoly, niompana tamin'ny fampianarana soratra masina, ny fampianarana amin'ny ankapobeny ary ny fananganana kilasy mandry. Mivelatra amina velaran-tany 30 kilometatra ny commune Mahireza ary manodidina ny 4,000 ny mponina ao aminy. Fokontany fito kosa no mandrafitra ny commune dia ny fokontany Mahireza, Ambotovona, Ambohikely, Ampilanonana, Ambohitrinilahy, Ambilany ary ny fokontany Ambohidava. Ao anatin'ny district Anambohidratrimo izy raha avy any amin'ny faritra atsimo ary mifanila amin'ny faritra Itasy raha ara-jeografia. Le Mahireza dia sahala amin'izao. Namorona an'ity hoe Mahireza fa taloha ny misionera vazaha zany taty aoriana dia nanao ny fiangonana io zany raha tantaran'ny ray aman-dreninay tonga zany misionera vany dia hoe Mahireza fa atao vaingankaingana. Dia zay ony vita ilay fiangonana dia raikitra hoe Mahireza. Le misionera vazany tena nitondra an'le hoe Mahireza. Sopotra mpamasin'ny legioma an-drenivohitra sy ny manodidina ny commune Mahireza. Nisan'ny tena mampalaza azy ny famokarana anamamy ary voalohany izy eto Madagasikara amin'izay famokarana izay. Tsy misy izay tsy mahalala ny legioma mivoaka avy any amin'ny faritra Mahireza raha mbola eto an-drenivohitra. Tsy mahagaga izany satria tatsaha avokoa ny mponina ety izay mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Isan'andro kosa dia misy ny fiarabe mpitatitra ireo vokatra mamonjy ny tsena any an-drenivohitra. Manana toerana fitsangatsanganana ihany koa ny commune Mahireza, ankoatra ny fisian'ny toeram-panasinana ao Anosiravo. Eo ihany koa ny fasana ilevenan'ireo razana masina, toana an-dranobe sy ny zanany vavy tokana Ravololona. Ankoatra ireo dia eo ny fisian'ny kianja filalaovam-baolina izay mahagaga fa tsy azo anaty soatoana vio ny kianja io satria misy volamena milevina ao anaty lakana ao ambanin'ny tany. Ny maha-commune ambanivohitra ny commune Mahireza dia olana fototry ny mponina ny faharatsian'ny lalana. Noho izay anton'izay dia sarotra ny famezivezen'ny mponina kanefa dia lalan-drano toe-karena ny lalana. Maika ho an'ny commune ny fanambarana ny tetezan-drainy zana-bahoaka izay atahorana hitera-doza ho an'ny mponina mandritra ny vanim-potoana ny fahavaratra. Tena lara-pahamehana tokoa ny fanamboarana an'ity tetezana tazantsika ity satria efa ela dela tokoa no nahasimban'izy io ary mampijaly ny vahoaka tsy ny commune Mahireza rery fa ny commune Mahireza sy fiadanana miaraka satria izy ity dia tetezana manasaraka ny commune Mahireza sy ny commune fiadanana. Izany hoe samy mampiasa an'izy ity daholo zany ny commune Rotonta. Trinela hoy no efa simba izy io ary rehefa avy ny orana amin'ny fotoam-pahavaratra ireny dia tena tsy azo andehanana mihitsy ity lalana ity satria hitantsika amin'izao fa ny efa mitovy niveau amin'ny tanimbary izy tonga tafiakatra aty zany ny rano rehefa avy ny orana natahorana mihitsy hoe hitera-doza sanatria misy olona ho lasan'ny rano maty any rano aty dia ankehitriny izy eo am-panamboarana isaorana be da be andreo nanampy zany.
Ny fanomezana ny fitaovana moa zany a dia niraisin'ny tao amin'ny faritra Analamanga. Ny faritra Analamanga no nanome anay ny fitaovana toy ny simenitra, ny vy anjaranay kosa aty fotony no manao ny fanamboarana zany. Dia eo amin'ny 2 volana eo ny fotoana tokony havitana izy io zany. Manomboka izao zany dia hipetraka mihitsy ny lalàna amin'ny alalan'ny arrêté communal izay rahan'ny commune anankiroa miaraka, satria hatramin'izay na ny lanjan'ny fiara mandeha eo ary mivezivezy dia tena tsy voahaja mihitsy. Ankehitriny tsy maintsy hipetraka izay ary hisy mihitsy ny komity izay mipetraka ety fotony Anaramaso akaiky ny fampiasana an'io tetezana io. Toy ireo commune rehetra dia manana paikady manokana ny ben'ny tanàna mikasika ny drafi-pampandrosoana, satria fanambina petra ny amolavolan'ny commune Maireza ho commune Fitaratra aty amin'ny district Ambohidratrimo. Ny commune Maireza manokana moa zany dia manana ny programme n'asa fampandrosoana na ny ataontsika hoe plan communal pour le développement na ny PCD izay misy tetikasa maromaro vitsivitsy ihany eritreretin'ny tenanay ahafahana mampandroso ny tanàna sy ahafahana mametraka ny commune Maireza izay nieritreretinay ho apetraka ho commune Fitaratra atao anatin'ny district Ambohidratrimo. Fitaratra amin'ny lafiny misy andrahaka maro toy ny fanabeazana, ny fahalalana, ny fanatanjahantena, indrindrindrindra eo amin'ny fandrosoana amin'ny akapobeany mihitsy zany. Nametraka izay hoe mba ho hisy zany centre de formation amina resaka informatique sy ny resaka langue étrangère zany ny teny frantsay sy ny teny anglisy izay eritreretinay ho apetraka eto anivon'ity commune Maireza ity. Izay ihany koa dia manana vinavina izahay ny anokatra ny atao hoe tsena be ny tantsaha. Isan'andro raha voatery mandeha miakatra ny Antananarivo any Anosibe na any Isotry ny tantsaha ety atoerana, mividy ireo masomboly, ny zezika sy ny DDT isan-karazany ilaina amin'izany vokatra zany, dia anangana an'io tsena be ny tantsaha io zahay ety atoerana zany, ary ho amin'ny vidiny mitovy amin'ny angalan'ny mpividy ny mpanjifa azy any am-potony, zany hoe any amin'ireo grossiste zany no andraisany azy tonga ety atoerana. Eo ihany koa fametrahana resaka jiro zany mbola sarotra ho anay aty nefa ny eritreritra hoe ny jirama no ho tonga aty amin'ny commune misy anay, ka dia hiara-iasa amin'ireo mpiara-miombonantoka na avy eto Madagasikara na avy any ivelany izahay zany ametraka n'izay tokony fahazahoanan'izay fahazavana izay na ho amin'ny alalan'ny masoandro na ho amin'ny alalan'ny rivotra na rano. Dia ankoatr'izay moa ny fananganana an'ireo fotodrafitrasa toy ny tranon'ny commune, ny trano natokana ho an'ny mpitsabo mba ahafahany mipetraka sy miaina ety an-toerana. Dia eo ihany koa indrindrindrindra ny lalana izay devoaran'ny mpitondra tsirairay. Diram-bolan'ny commune zany dia tena tsy ampy ary azo lazaina, azo tsorina fa tsy mahavelo tena mihitsy raha ny commune Maireza manokana no resahana amin'izao fotoana izao, satria izahay dia tsy manana ressource naturelle izay mety hoe mavesa-danja sy azo trandrahana sy azo amidy, ka tsy maintsy zany izahay zao mitady na hoe micréer fitadiavam-bola manokana ho an'ny commune. Dia misy dobo-trondro izay efa misy eo amina fokotany anankiray zany izay efa mandeha ny négociation miaraka amin'ireo fokon'olona amin'izao fotoana izao mba ho raisin'ny commune ny fitantanana ny dobo-trondro mba ahafahana miompy trondro amin'ny fomba matianina kokoa. Ny région aloha zao na ny faritra Analamanga no tena miara-miasa akaiky, ka dia isaorana sahady etona ny faritra Analamanga tamin'ny fanomezana anay an'ireny fitaovana nafahanay nanamboatra tetezana
ny fitaovana toy ny W ahafahan'ny ankizy mianatra satria manana olana n'izany resaka W zany koa ny ato amin'ny zapiny Mahireza. Commune misokatra amin'ireo rehetra izay tera-iasa aminy commune Mahireza ary miezaka hampandroso ny tanàna amin'ny alalan'ny zava-misy eto an-toerana. Izan'izany ny fiara-miasan'ny ONG Madason ary izy tetikasa ho tanterahana tsy ho ela izay arahana miasa amin'ny commune Mahireza. Tetikasa izay entinay io ampandrosoana dia faritra zany fa tsy eto Mahireza ireny satria ny tena marina dia miainga atao amin'ny faharetana, fermy faharetana zany ilay izy dia misy tetikasa izay ataon'ny tandem service civique sy Madason izay voafehy amin'ny fanafozan-teny hoe DVPRPEE na hoe développement par la vulgarisation de la pisciculture, permaculture, système de rizière intensive, élevage, énergie renouvelable. Ny eritreretinay zany fa toerana anankiray izay mafy an'izay tetikasa izay ty toerana ty dia eto zany no ataonay karazana hoe fitaratra, toerana fitaratra na hoe centre pilote dia miaingeto dia rehefa avy eo dia aparitaka eran'i Madagasikara. Miezaka ny commune hitady famatsim-bola satria tsy mahasahana ny vola mivoaka ny vola miditra na dia eo aza ny fanampiana taona ny faritra Analamanga. Na izany na tsy izany ihany koa dia anisan'ireo commune mbola tsy naharay famatsim-bola avy amin'ny fanjakana ny commune Mahireza raha tamin'ny volana febroary lasa teo izany no mivoaka. Tapitra ny fandaharantsika ho an'ny androany, ankasitrana isika rehetra ny araka teto hatramin'ny farany. Tsy ny tanàna ihany manana ny tantarany fa izao rehetra izao. Fa na dia adina hafa sy mahaliana anao indray no atolotra anao amin'ny herin'ny an'ito izao. Veloma tompoko.